afaka izy fikorianan'ny fanasitranana zao fanan'Andriamanitra mandrotsaka fitahiny maneran-tany tonga indray ny fotoana fikorianan'ny fanasitranana miaraka amin'ny pasteur Chris fotoana be fetraika fanasitranana indrindra maneran-tany efa miangana ny rahony ka irosaka amin'ny fagagana maneran-tany manomboka ny 20 ka hatramin'ny 20 ny volana marta 2022 raha tenenitsika hoe miala ny devoly dia miala izy amin'ny anaran'i Jesosy dia izy famerenana milona ny fahasalamana raha tsy afa nandeha ianao teo aloha anomboka andeha amin'izay sy hitsangana ianao rehefa mitena hoe apetrao amin'ny amin'izay tianao ahitana fagagana ny tananao dia mivonoana mila miverina milona ianao amin'ny anaran'i Jesosy mivonoana andray ny fagaganao tsy mampaninona izay aretina sy tsy fahatomombanana amin'ny anara sarobidin'i Jesosy sitrany ianao efa tanteraka aminao izany terain'Andriamanitra sitrany ianao ity misy zazakely anankiray tsy afa nandeha tsy afa nahita tsy afa niteny nandritra ny tevolana zao izy sady mandeha mahita afa miteny alleluia manorata narana mba handraisanao anjara ao amin'ny www.healingstreams.tv/3days raha mbola mila fanazavana fanampiny mihoatra noho izany ianao na mila raisina manokana aza misalasala mihitsy dia atsoa ireto laharana ireto fa efa vonina tanteraka izahay andray anao am-pifaliana alefa mivantana ao amin'ny www.healingstreams.tv na ny Healing School mobilata ny fotoana rehetra fikorianan'ny fanasitranana miaraka amin'ny pasteur Chris ny fotoana mety ho an'ny fanasitranana anao